amin'ny fofeny fitiavana no iarabananao any amin'ny toerana rehetra misy anao, mankasitraka misaotra be dehibe anao manaraka izao fandarana iarahantsika izao. Lohahevitra androany mahakasika ny amin'ny hoe ny fisalasalana, olana goavana eo amin'ny fahombiazana ity fisalasalana ity, olana goavana eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana, indrindraindrindra eo amin'ny fahombiazana ara-panahy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ka zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 1:7-20, mahereza ary aoka ampatanjaka anao ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an Jehova. Ny tsy ambarantelony fisalasalana dia tsy ninona fa ny fanantenana. Manantenan'Andriamanitra, matoky azy miorena amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Be dehibe ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, natao anao natao aho. Fantatr'Andriamanitra manko fa mandalo fisedrana tsy tapaka ny fiainanao, ny fiainako indrindra ny fiainan'ireo izay miaraka amin'Andriamanitra, mandalo fisedrana tsy tapaka. Dia efa manome vahaolan'Andriamanitra, inona ilay vahaolana? Teny fikasana. Matoky ny teny fikasana fa avy amin'Andriamanitra ireny teny fikasana ireny. Idio amin'ny fahatokiana ny varavaran'ny fisalasalana ao anatintsika, aza manome toerana ho an'ny devoly amin'ny alalan'ny fisalasalana, fa ny fisalasalana dia avy amin'ny devoly. Andriamanitra efa manana taridalana mahomby, mazava, tsy mba manjavozavo ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, indrindra manoloana ny zavatsarotra. Ka tsy tokony misy fisalasalana mihitsy eo amin'ireo rehetra izay manaraka an'Andriamanitra. Maro amin'ireo rehetra izay maniry ifandray amin'ny Satana no ifandray amin'Andriamanitra azafady. Maro amin'ireo rehetra izay maniry ifandray amin'Andriamanitra no voagejan'ny Satana amin'ny alalan'ny fisalasalana. Ary raha azon'ny Satana atao na ireo izay tena mpivavaka mafana fo mpitarika ny fiangonana mihitsy aza, dia rakofany aratony io fisalasalana io, ary dia tena ataony mihitsy izy ahatonga azy tsy ahomby amin'ny alalan'ilay fisalasalana. Ny tena mahatonga ny tsy fahombiazana dia tsy hoe ny hery sy ny fahafamanao anatratra an'ilay tanjony, fa ny tena mahatonga ny tsy fahombiazana dia izao, ilay fisalasalana mipoitra ao am-posy ao an-tsaina, ary avy amin'ny Satana ireny fisalasalana ireny. Ao amin'ny soratra masina misy teny manao hoe andrefeo mandrakariva ianao hoe ity ny lalana ka izory. Ao amin'ny ankavia, ao amin'ny ankavanana misy feo mandeha mahatonga antsika hisalasala, fa ny fanan'Andriamanitra dia miteny manao hoe ity ny lalana ka izory. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiandrasana ny fanahintsika. Aza mahatoky teny fa mitoky amin'Andriamanitra. Rehefa hitanao fa misy zavatra mampisalasala eo amin'ny fiainanao, raiso ny Baiboly, raiso ny teny fikasana, mivavaha, angatao mihitsy Andriamanitra hanolo-kevitra anao amin'iny zavatra mampisalasala anao iny, fa omen'Andriamanitra anao zany. Ny fanazaiten'Andriamanitra dia misandratra ambonin'ny fisalasalana. Eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misandratra ambonin'ny fisalasalana, tsy misy fisalasalana fa antoka zato isan-jato nomen'Andriamanitra antsika. Mivelatra izy, manana fanandramana lalina miaraka amin'Andriamanitra, ary ny fandresena androany dia hiantoka ny fandresena koa raha ampitso sy raha afaka apitso amin'ny ho avy rehetra ambonin'ny zavon'ny fisalasalana. Aza misalasala matoky an'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jesosy tompo tsara misaotra anao izay indraindray misalasala, indrindra ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovana ny fitiavanao, ka latsaka any anatin'ny fahotana matetika, ohatrany hoe tsy manan-kery hampandresana ireny ery ianao Andriamanitra. Mifona re Tompo ankehitriny ampianaro atoky ianao izahay, ka ny fandresena izay efa nomaninao anay dia ho fiainanay manomboka androany. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.